nanao fiaonana tamin'Andriamatoa minisitra ny fambolena sy ny fiompiana Aronjo ny ambassadeur britannika vaovao monina eto Madagasikara David Ashley ny 12 Mey 2024 tao Anosy. Noresahana tamin'izany nijery totiky ny fiara-miasa efa vita ary nodinihina ny fiara-miasa amin'ny ho avy, indrindra ny fanatsarana ny tontolo iainana mba ho lovain-jafy izay tafiditra ao anatin'ny drafimpam-pandrosoana Madagasikara. Ho atao lahara-pahamehana ihany koa ny fijerena ny sehatra ny Jona. Ny sehatra tena nijerevana manokana dia zareo moa tena ataoko hoe sensible na tena hoe ny tontolo iainana zany zava-dehibe ho anazy. Fiarovana ny tontolo iainana dia manodidina an'izay fitantanana lovain-jafy. Ny sehatra ny tontolo iainana mba hisian'ny fiariana maharitra indrindra amin'ny resaka Jona zany zareo moa fantatsika efa manampy ny tambajotra miaro ohatra amin'ny izay vondronandreo ilay mpanjono madinika izay sady miaro ny tontolo iainana. Eny amin'ny morontsiraka no manao an'izany Jona zany ho fiariana ho azy ireo. Dia ny ministera moa dia manamarika sy nanamafy fa miara-miasa amin'ny rehetra amin'ny sehatra toy izany ihany koa satria ny tanjona dia iraisana dia ny tombontsoa an'ny rehetra fiarovana ny tontolo iainana ary mba hisian'ny fiariana indrindra anatin'ny sehatra ny Jona maharitra ho an'ny rehetra ary tsy misy koa ny ataontsika hoe conflit na ny ady na ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mpanjono madinika sy ny sehatra ny jono artisanal na ny fanjonoana industrialy. Zava-dehibe zany satria samy manana ny anjara manandrify azy izy ireo ary tokony ho arindry zany mba hisian'izay fiariana azahoany rehetra tombontsoa izay. Voalaza ihany koa fa fanirian'ny firenena Britanika ny idiran'i Madagasikara ao anatin'ny Alliance Globale pour l'Océan. Ny tanjona amin'izany dia ny arovana ny tontolo manodidina ny ranomasina hatrany amin'ny 300 isan-jato.